rahantsika naheno teo a angamba le président jury mihitsy nytenen'izy igny dia ao amizare jury a misy telo ny malagasy roa vahiny misy nyteny tao hoe raha araka ny vokatra hitanjareo fitsarana azy tao dia tsy mena mitaha tahaka am'reny firenena Brésil sy Inde reny ny ataoko hoe taille le vato taille de pierre natao tao ary hitantsika teo moa le izy dia mahafinaritra marino zay tsy atsika ihany milaza zay fa io moa irantsika mafantatra Madagasikara ny tena mampalaza Madagasikara dia reny gemme reny pierre gemme zany hoe pierre précieuse sy ny pierre fine. Inona moa ny rahantsika mafantatra fa Madagasikara talazay dia rahantsika mafantatra fa manana ataoko hoe pierre gemme reo tsy mitovy amin'ny pierre industrielle ka mandeha des milliers de tonnes reny zavatra kely hitantsika tao zavatra kely ary fomba fivarotana reny tsy mitovy amin'ny fivarotana le zavatra reny mora be zany manafina azy dia nefa io isany ananantsika betsika raha hoalina firenena sasany ataoko hoe velaran-tanitsika tsy ngeza be ohatra ny Amerika, Canada, Australie, Inde tsy ohatra ny reny atsika Russie na Chine reny afaka mitahiry arena akibony tany le industriel des millions de tonnes betsaka be reny fa ny atsika zany kely raha hoalina am'reny te firenena reny dia nefa mampalaza atsika reny ataoko hoe pierre précieuse sy ny pierre fine reny ka ny traçabilité ina moa araka ny lazay tao ary raha ny olo mafantatra fa tsy latsika nefa polisady ataoko safira zao dia avy Madagasikara taloha zany tany avy any Australie fa zao taty afara nanomboka koa vaky ny safira tao amin'ny lakaka tao dia aty Madagasikara zany tena mamokotra safira be nefa erantsika rehefa mandalo lakaka tsy hitatsika koa ny zavatra arakaraka ny vokatra azo avy eo tsy hita zavatra mba mitsangana io dia zay le isany ataoko hoe assainissement tsy maintsy atao ny traçabilité zany hoe avy aty amin'ny fitanjahana ka haritra amin'ny fanondranana le izy tokony ho hita mora amitenena oa fa saroka satria zavatra kely mora feno raha tsy hita mantsy traçabilité tsy tafiditra anatin'ny statistique raha tsy tafiditra anatin'ny statistique dia tsy hita ny anjara toerana arena ankibony tany amin'ny famparisoan'ny firenena amin'ny ataoko hoe arikarena fao be raha jerentsika ny betsaka be ny olona mandray moitié ny $10 isan'andro amin'ny fitanjahana pierre précieuse pierre fine reny vao mahita izy mety mandeha milliard mety ray volana tsy mahita izy roa volana fa raha mahita manana chance tonga dia mety centaine de millions raha tampitra zany anatin'ny ray taona mety mandray mahery ny $10 isan'andro fa ina moa dikan'izay tokony raha tafiditra amin'ny statistique le mihena zany ny taux de pauvreté tsika maro ny olona manana mandray ny moatra ny $10 isan'andro nefa tsy tafiditra amin'ny statistique dia hafa ihany le voasoratra hoe zone taux de pauvreté de Madagasikara misy dikany be zany le fanaraha maso ny traçabilité avy amin'ny fitanjahana ka hatramin'ny fanondranana io tsy efenike maro ny olona manana permis tena permis misy efitra arivo mahery maro nefa vitsy vitsy ny déclaré dia ministère atoato dia hiditra am'izay dia iska velana tsy nimeloma fa elela fa nilazana zay rehefa tsy hanao déclaration milaza tsy mahita foana zareo dia nefa rehefa akatinarao suspendiavinao kely anatin'ny roa herinandro dia fa menomenona le olona dia ka zay no mahita ihany dia ho avy zay atoato ho avy am'izay fa tena hoe satria mampalahelo loatra ty firenena ty arena be dia be io nefa tsisy kamba ataoko hoe fa tafahoatra loatra kosa fitiavan-tena tsy mba misy déclaration atao noho le sato le izy satria kely mora felipenina dia skavilaza mialoha moa zay dia tsy maintsy hoety bebe koa zay amin'ny fanaraha-maso ary anao suspension raha ilaina mety andeha amin'ny fanakatonana mihitsy tsy amin'le fitandrahana madinika tegna mameo le production fa amin'le olona manana permis le olona professionnel ino moa dikan'izany tsy manao déclaration koa reny olona mitazona permis volamena reny dia io moa nilazay teo dia ho avy moa atoato dia tsy maintsy atao fa ampy angamba fotoana lava ny teninina zay hoe mba alefaso ny production nareo alefaso dia tsy maintsy alefa epetra am'izay zany dia lasa
atako hoe manao spéculation permis fotsiny le olona mivarotra permis nefa tsy miasa kory marina avelany lalàna mivarotra permis fa tsisy vola midika amin'ny fanjakana dia eo permis avaroko ato tsy zay mihitsy ny mpandroso ny firenena raha ohatra ka tiantsika hoe ho secteur pourvoyeur de ressources male ary zay ny tokony ho izy ary zay ny devise misy slogan ny resy ministère dia secteur extractif secteur pourvoyeur de ressources mbola mpitenenina fa tsy maintsy misy ezaka betsaka marina tsy mbola 2 tonnes ny volamena tokony ho déclaré fa atako hoe mavelombolo raha avy amin'ny 50 kilos ny meilleure production depuis 1960 zao tsika fa mahita anazy 2 tonnes mahery efa 2 tonnes 300 latsika kely 2292 kilo dikan'izany zany tena mavelombolo ihany le izy matoy zany tsokosoko araka kabato tsy fantatray ny statistique raha fantatray izy tsy tsokosoko zany raha milaza aminareo za zao tonne ny voaka dika zany fantatray zany izy tsy tsokosoko zany atsika zao miteny zao tsy fantatsika mety misy mivoaka tsy fantatra koa ka tsisy olo afaka miestimé fa ny fantatra fotsiny rehefa tonga any izy io dia hoe Madagascar zao dia estimé le olona any hoany hoe 40% zany amile tsena resam-pirenena reny dia avy Madagascar toy ny safira iny fifaninana natao teo iny gaga mantsy ry mety hoe jaune dolo ny lokony iny zany mba hitovisany tonga dia jaune dolo ny lokony ina moa manana jaune na citrine na orange zay ny tena ankabeazzy tao fanohanana anankiray lehibe dia tsy atako hoe tamikabariky mety nandalo fotsiny tsy nareo tsara le izy tsy vitany hoe privilège à titre individuel fa iny raha fantatry le olona any le pierre izy io moa tsy hatra amin'ny angle anazy io tsy ataotao mitahidy io atsika matsy ary olona rehetra nanao nanao fanana reny dia afy nandalo formation tamin'ny généalogie sy fantatry misy angle tsy hitantsika maso zao raha fa tena ampiasaina fitaovana azo abiazina izy hita tsara le izy dia misy hatra amin'ny angle anazy arakaraka an'le angle anazy atako hoe mibrier azy tena mangirana tena mibrier zany dia raha fa fantatr'olona fa hoe tsara n'le taille ihany an'le anaran'olona asa azontsika kritika am'izay dia amin'le olona zay dia mety misy contact amin'le olona zay zay zava-dehibe zay zany hoe manao promotion le olona any ary rehefa fantatr'olona fa mahay manao le taille pierre magnaraka norme zay moa nolazaika taloha ohatrany hoe natao fanatao ihany le izy fa atia dia ara manaraka norme sy standard internationaux fitahina reny pierre reny vato reny ka rehefa fantatr'olona fa tena manaraka an'izay satria ny amitsika zao ny raha mandeha mijery ihany any anareo le olona samy mitate hoe novaina novaina tamin'ny dadabe tany le izy dia tsisy hoe magnaraka norme zany fa ataotao fatany rehefa jeren'olo any mampalahelo le vato tsara be zany lasa simba n'le tainazy tsy manana le valeur n'le vidiny tena tokony ho izy ka raha fa hitan'olona fa tonga any dia efa tena manaraka norme zay le promotion Madagascar fantatr'olona hoe efa misy olo mahay mitaille pierre amizay Madagascar dia zay ny promotion zay dia hoavy le olona le ty io zany mbola fanimbony 2e édition tsika io lanja miakatra ny fiainana atsarena dia amin'ny alalan'izay promotion zay fantatr'olona tsika misy vato aty fa pierre brut dolo ny matetiky miboaka be any raha fantatr'olona fa manana compétence am'le taille ny pierre koa tsika dia voavetiny